Miarabanao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao toy izao ndray ny sary azy tamin'ny zana-bolana manalavitra miandalana na miadana dia miadana miala ny morontsiraka atsimo Madagascar ilay rive-12 ondeha faute tempête tropicale moa ny tanjakany amin'izao fotoana izao. Raha tamin'ny maraina teo dia tany amin'ny 20 kilometatra atsimo somary atsimo atsinanany Focap no nisy ny foibe n'ity rive-12 ity. 10 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy izay rahana tafiotra 10 kilometatra isan'ora manohy ny diany mianatsimo atsinanana hatrany ary tsimo manalavitra ny morontsiraka izy ity mandritry ny 5 andro manaraka. Na izany na izany anefa dia mbola manome vahana tanteraka ny oram-baratra ny fisian'ity rive-12 ity. Izay ny mahakasika an'iny fa raha iverenana indray ary ny sary azy tamin'ny zana-bolana dia misy indray zany ny atangondraona izay ranomaso ato amin'ny ranomasimbe Indiana araka ny hitantsika amin'ny sary izao izay mety ivadika rive-12 ihany koa any amin'ny fisasany herinandro hitantsika eo ihany moa ny mahakasika an'izay satria dia ranomaso akaiky zany ity tangorondraona ity zaraina aminao ety ihany koa ny vaovao sy ny fivoarany amin'ny mety ivadian'ny rive-12 na tsy mbola manzavazavy ihany nefa ny mety ho lalany amin'izao faraparany herinandro zao satria dia any amin'ny fisasany herinandro araka ny fanatsidika teo no mety ivadika rive-12 izy ity. Manoloan'izay dia arahana sabaka araka izany ny vaovao izay mivoaka avy eto amin'ny sapan-draharaha famantarana ny toetry ny andro fa raha iverenana ny eto amin'ny nosy ny fisinany sisandraona navelan'ilay rive-12 onde dia mbola manome vahana tanteraka ny oram-baratra saika amina faritra maro manerana ny nosy indrindrindrindra atao anatin'ny 3 andro ho avy. Ny maripana ihany koa dia miakatra tanteraka ny maripana indrindra ho an'ny ilany voan'ny atsinanan'ny Madagascar sy ny voatany saika mandritry nyity herinandro ity mety ahitana fihenana kosa nefa zay any amin'ny faraparany herinandro any indrindra ho an'ny ilany atsinanan'ny nosy iny izay miandry orana malefaka any amin'ny zoma, sabotsy sy ny alahady any ho any. Toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapisy vao maraina dia mety mbola isy ny tandrivindraona any amin'ny faritra Androya, ny faritra nosy atsimo andrefana ary ny morontsiraky ny faritry menabe mety mbola ahitana tandrivindraona ihany koa ny faritry Sofia fa ny ambiny dia tombanana omaina ary mety anjakany masoandro. Ny rapiso tolakandro mitohy hatrany orana izay mety hoaraikotroka any amin'ny tapany atsimo Madagascar sy ny faritra atsimo andrefana ary koa ny faritry menabe mety ahitana an'izay oram-baratra izay ihany koa ny faritry Sofia ny any amin'ny faritra laotra mangoro ny any amin'ny faritra Ambatsoa na Lanjirofo atsinanana ary ny faritry vadivavy sy fitovinany. Ny ambiny kosa dia mety homaina hatrany aloha ny andro. Raha ny maripana vinavina amin'izay androny rapitso izay mety ho tafiakatra hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana ho an'ny avoatany hitantsika ao amin'ny faritra Analamanga ary mety mahatratra hatrany amin'ny 30 degré celsius kosa ny maripana ho an'ny morontsiraky ny faritry vadivavy iny any amin'ny faritra atsinana ihany koa dia 17 degré celsius ny maripana vao vinavina amin'izay androny rapitso izay ny atitany avaratry ny Madagascar ihany koa dia anisany mafana raha ny vinavina hatrany. Ny toetry ny androntsika ho an'ny talata mbola misy hatrany oram-baratra saika ho an'ny atitany atsimon'ny Madagascar mety manomboka miverina maina kosa ny andro ho an'ny morontsiraky ny faritra Androya sy ny faritra atsimo andrefana mety ahitana izay tandrivindraona izay ihany koa ny atitany Madagascar indrindra ho an'ny avoatany sy ny atitany avaratra ary koa ny morontsiraka atsinanany nosy ary mety ho araikotroka moa izany amin'ny tapakandro ariva no saika isehoany izay oram-baratra izay. Maina kosa ny andro ho an'ny faritry Melaky sy Boeny ary ny ilany andrefana amin'ny faritra Moromania Matsihatra ambony ary koa ny any amin'ny faritra na ny atitan'ny faritry menabe any ho any. Ny maripana ho vinavina amin'izay androny talata izay dia mbola eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 30 degré celsius ho an'ny avoatany manomboka mety hidina kosa izay maripana izay ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy raha mifanohatra amin'izay kosa ny mitranga any amin'ny tapany avaratra andrefana izay mety mbola mahatratra any amin'ny 30 degré celsius ny maripana ambony indrindra hitantsika any Betsiboka amin'izay androny talata izay. Hatrany ny alarobia dia mety isy hatrany orana tandrivindraona any amin'ny atitany atsimon'ny Madagascar ny faritry Melaky atsimo andrefana ary ny faritry menabe mitohy ihany koa ny orana ho an'ny faritry Sofia. Ny ambony kosa dia vinavinaina homaina ny andro raha ny maripana vao vinavina amin'izay androny alarobia izay miakatra hatrany izay maripana izay ho an'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagascar sy ny avoatany satria dia mety hatratratra any amin'ny 30 degré celsius ho an'ny avoatany ary tafiakatra hatrany amin'ny 17 degré celsius kosa ho an'ny tapany avaratra andrefan'ny nosy iny amin'izay alarobia izay. Dia izay indray ary ny météo tamin'ny ity an'io ty raha pisindray fotoana manaraka velomody.